Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitotrantsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Zioantsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Junto ariary. Vaoline dia manolotra anao ny vaovao. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Castel manolotra ho anao ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Gervista Tsaralalane, magasin Saint-Gervista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Ger et Vista. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Gervista Tsaralalane sy magasin Saint-Gervista Horizon Itos. Tsy omenan'ny Madagasikara manontolo ny fitantanana ny vola amin'ny tetina 10 miliara dollara izay azo tao aorianan'ny conférence des bailleurs araka ny fanazavan'ny filoham-pirenena androany. Tsy tokony olona tendrain'ny filohan'ny republika no apetraka amin'izany fampihavanam-pirenena izany, hoy ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andriananarivelo. Tokony hisy ihany koa ny fakakevitra isam-paritra manoloana izany. Tsy anaiky hatramin'ny farany amin'ny fakanan'ny faritra ao Andranotapahana ny eo anivon'ny commune Talatamaty, Fazahoan-dalana avy amin'ny commune Ambohidratrimo no azon'ireo mpitrandraka sinoa na azo ity toerana ity raha toka tokony ny teo anivon'ny commune Talatamaty no nakany izany. Madiva hifarana amin'ny fepotona anavoazana ny permis de conduire ou biométrique. Lava reny ny filaharana manoloana izany, ny 570 isanjaton'ny permis ihany loha hatreto no vita biométrique raha ny fanambarany lehiben'ny SIM tamin'ity androany ity. Vaovao iraisam-pirenena kosa dia totosa io maraina io ny filan-kevitry ny ministra voalohany mitarihany Bernard Cazeneuve any Frantsa. Manuel Valls kosa manohy ny lalany. Ny adidin'izay arahanao afaka fotoana fohy. Vous êtes à la recherche de la nouveauté, de la diversité et de l'authenticité pour la fête de Noël et la fête de fin d'année? Venez profiter de la super promo spéciale fête chez Baolay. Skywalk, représentant exclusif Baolay. Baolay vous souhaite joyeux Noël. La pluie, tu partages tes averses, tu t'emportes contre les parapluies, les kawés, les cirés. Tes humeurs, tel un climat qui change, ne sont qu'incertitudes. Avec l'eau qui se renouvelle, tu te portes mieux. L'eau rentre et sort de ton corps. Parle-moi de ta... Bonjour. 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 Bonjour, Mapatanzaka. Zem Suta Samba Sambata. Bonjour Nariwe. Bonjour. Maru Karazangagu Amnas. Saranota Zangan Amnas. Suntika Diabe. Bonjour. Des gens de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude,
déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnalités, je suis fier que nous en ayons à Madagascar. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Porte, fenêtre, volet, véranda, tôle, vitre. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction et de rénovation. Elle fabrique sur mesure tous les menuiseries alu à prix d'usine. Alors, qu'attendez-vous? Venez nous voir à Doutapenac ou sur notre site internet. Très sincèrement, à votre service. Jusqu'au 31 décembre, moins 10% sur les menuiseries en aluminium, volets roulants et rideaux métalliques. Batterie Large Star. Batterie ty mila entretien, misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vitsy. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lento ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Santo. Sady mbola vao mafana be mihitsy izy Anao samsona dada be ary ahoana ny tovolahy ny amo vola efatra azafady eo eny ary hiaro tovolahy manahony ianao atao menakely ono aky fa ahoana kindry malafo mofo petape ohatra zao tsy ambara telo nilovaiko tamin'ny bebeako akia Safasdan tsy ambara telo ny fahombiazana. Junta Toriage. Tikbera mas fanomezana miavaka amin'ny fe tolory azy ny Orange Rise, ilay smartphone nampamirapiratra ny Noël. Misy antso adiny iray ifampiantsoana mandritry ny fety. SMS 10 andefasana firarian-tsoa, internet 1,5 gigaoctet ifandraisanao amin'ny olona akaiky anao. Sady efa nena 175 milliards TTC fotsiny ny vidiny. Hitanao ny amin'ny toeram-pivarotana Orange rehetra. Mahasahana ny tontolom-piainanao, Orange. Efa nanandrana ny ty fromage Régal Piquant ty ve ianao? Andramo fa afa-po anao. Takio eny ampivarotra akaiky anao. Ny fromage Régal Piquant 10,7 ariary ny portion. 20,4 ariary ny boîte. Fromage Régal Piquant, fromage à prix canon. Noël, c'est cadeau. Noël, c'est de la nouveauté. Noël, c'est tendance, couleur, lumière, design. Noël, c'est généreux. Noël, c'est Batimax. Profitez des remises exceptionnelles jusqu'à moins 50% chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Bijouterie Santia, mividy volamena. Manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy.
manomboka amin'ray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmen, box 37, téléphone 033 18 544 04. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany ny anombotsika ny vaovao dia tsy omenan'ny Madagasikara manontolo ny fitantanana ny vola mitentina 10 miliara dolara izay azo tao aorian'ny conférence des bailleurs araka ny fanazavan'ny filoham-pirenena tamin'ity androany ity. Maro moa no antony mahatonga izany fanadihadiana ny mianto randrianaivo. Kabary tsara lahatra izay rafidina nataon'ny filoham-pirenena nandritra ny fahatongavany teny amin'ny seram-piaramanidina andro maromaro taoriana natotosana ny conférence des bailleurs tany Paris. Anisan'izany ny filazany fa ariarian'ny Madagasikara nahazahoana ireo vola mitentina 10 miliara dolara sy ny hoe efa mipetraka ny mangarahara sy ny famarina toerana ara-politika eto amintsika. Manoloan'izany anefa tsy omenan'ny Madagasikara manontolo ny fitantanana io vola io. Ny fampiasana ny vola dia anaty mangarahara io vola io tsy omenantsika malagasy dia hoe io menanareo dia anjaranareo no mikarakara an'io any amin'izay fitiavanareo azy tsy izay le fa ny ankamaroan'ireo vola indrindra no mety ny mpamatsy vola asa-pirenena dia efa misy fotodrafitrasa voafariparitra daholo ka eo moa zany voakasitrindrindrindra dia ny famatsiam-bola asa-pirenena fa ny sehatra tsy miankina dia izy mampiasa ny vola izy ary intsika fa ahinosehatra tsy miankina ny mampiatra an'izany atsaran'ny fitantanana ny mangarahara eo amin'ny fomba fiasa izany. Tsy mitombina kosa ny filazana fa misy ny mangarahara eto Madagasikara araka nambarany solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga. Ahitana izany ny tsy fampisehoana amin'ny vahoaka malagasy ireo fandaniam-bola rehetra teto amin'ny firenena. Zaho aloha zany tena ohatrany hoe me ihany ahako amin'ilay resaka mangarahara fa hatramin'izay ve misy mangarahara navoaka ny communiqué an'ny présidence. Jereo fotsiny io lalana io lalam-baovao io dia avoahery aloha ny zavatra efa vita dia izay vao ataony manaraka. Amin'izay zany rehefa misy proof aseho ny fitondrana dia ino no atao hoe mangarahara dia mba manantena ny vahoaka malagasy ho an'ny ao aoriana. Ty arany tsy fantatra hoe ohatrinona afenina ny tompon'andraikitra voalohany tsy malala mangarahara ve zany alao any vahoaka alala sy hijery hoe io marina ny zava-misy. Ny andro mivokatra azo tsapahitana kosa ireo vahoaka malagasy raha nambarany Ravalomanana marika. Ny ahina kosa sy mbola raha tsisy hita hoe ity le zavatra namokatra ho an'ny vahoaka sahatra ny laza hoe mety. Etsekilany tsy mitombina ihany koa ny filazana fa misy ny famarinan toerana ara-politika eto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Ohatra amin'izany ny tsy fipetrahan'ny-mpanohitra izay voalaza ny lalam-pandrenana. Rajaivina tamin'ny 9 oktobra lasa teo no nilaza tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga Adzo Andrianenarivelo fa mpanohitra ny antoko Tariny. Saingy hatreto fanankenam-bava fotsiny ihany no nataon'ny filohan'ny antenimera-pirenena amin'ny fijerena ny antota taratasy momba izany. Tsy mbola tonga eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana taratasy ary mbola mijana eo anivon'ny antenimera-pirenena eny Tsimbazaza raha ny fanazavana. Tsy tokony olana tandren'ny filohan'ny repoblika moa no apetraka anao ny fampihavanam-pirenena ho ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga Adzo Andrianenarivelo. Tokony isy ihany koa ny fankakevitra isam-paritra manoloana izany fanadihadiana Mikael Ramallah. Miray hevitra amin'ireo solombavambahoaka ny eo anivon'ny antoko malagasy miaramiainga amin'ny resaka fampihavanam-pirenena. Araka izany, tsy tokony olona tendrena no apetraka hitantana ny fampihavanam-pirenena. Tsy tokony olona mampikirosofana amin'ny firenena toy izao ihany koa no avelan'ny endro olona toy izany raha ny fanazavan'ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga Adzo Andrianenarivelo. Zany fampihavanam-pirenena zany dia tsy vitan'olo tokana. Izay dia mitovy hevitra amin'ireo solombavambahoaka tsy ilaina
aminay ny hoe ny filoham-pirenena dia nendrolona ao anatin'io satria ny filoham-pirenena dia isany nanao zavatra manahirina teto amin'ny firenena fa tsy izy indray akory tsy nampiseho mihitsy izy tamin'ny itondrana zay 3 taona zay hoe ray aman-dreny afaka mampiavana fa izy ary matetika andrangory fototry ny afo dia tsy ilainay zany ary tsy mety ny hoe ny filoham-pirenena manendrolona ao anatiny eo satria tsisy fampihavanam-pirenena tokony hovanina amin'izany dia mitovy hevitra ny solombavam-bahoaka izay amin'ny malagasy miara-miaina sy ny vondrona ny groupe parlementaire ny hoe tsy ilaina misy olo tenao fa tsy mahantra olona akory Madagasikara tsy mahantra ray aman-dreny akory Madagasikara ka afaka hitarika n'izany fampihavanam-pirenena zany ary ny sosokevitray dia tsotra afaka atao olona fitona sy farafabetsany no mitarika ny fampihavanam-pirenena eto Madagasikara. Ampandrindra izay fampihavanam-pirenena izay ihany koa ny fametrahana fankan-kevitra isaky ny faritra ho an'ny olon-tsotra sy ny fiarahamonim-pirenena ary ny rafitra isan-karazany. Dia afaka apetraka ihany koa anilany eo ny filan-kevitra izay misy ny faritra rehetrarehetra, ny olombe rehetrarehetra, ny fiarahamonim-pirenena, ny foko rehetrarehetra raha ilaina fa ny ametraka olona manjato na mampolo mahery hitatana fampihavanam-pirenena zany dia mazava ho azy aminay zany fizaran-tseza fotsiny fa tsy hampihavana ny firenena tsisy ampy ny alohandroany zany fihavanam-pirenena hovaniny eo fa tsy ndriko tsara rehefa nalazainy ny lehiben'ny groupe parlementaire anay fa aminay aloha ny tena fampihavanam-pirenena dia ampiavo ny tena fizaram-pahefana marina io meo fahefana ny olona ny fotony ahafahany mampandroso ny faritra misy azy ny commune misy azy fokotany misy azy dia mora amintsika ny miroso makany fampihavanam-pirenena. Isan'ny efa voalazan'ny atokantrano ny fampandrosoana menga avy ny fotony ka tokony hanome lanja goavana ny olom-pirenena fa tsy olona tendrena toy izany no apetraka hitatana ny fampihavanam-pirenena. Tsy misy afa-tsy ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana araka izany. Tsy anaiky hatramin'ny farany amin'ny fakanan'ny faritra ao an-drano-tapahana ny eo anivon'ny commune Talatamaty Fazahondalana avy ao amin'ny commune Ambohidratrimo no azon'ireo mpandrarasinao na azo ity toerana ity raha toka tokony tao anivon'ny commune Talatamaty moa no nakana izany. Fanadadiny Mikael Ramalatra. Fianakaviana manodidina ny 700 no tsy afaka mivelona amin'ny ity rano ity intsony taorenan'ny fakan'ireo mpandrarasinao ny ampahan'ny rano. Raha ny fanazavan'izy ireo, manana ny fahazondalana ara-dalàna avy any amin'ny ministeran-jony izy ireo. Miatraika amin'ireo mpanarato ety atoerana nefa izany. Ny fikambanan'ny mpanarato izay efa niasa teto nandritra ny 12 taona izay. Dia zao izay manana ny autorisation ty dia livren'ny ministère ty miova isa-taona i ministeran'ny ressources halietika sy ny pêche dia gaga nefa izay fa misy autorisation nomen'ny commune Ambohidratrimo ty les sociétés ny zavatra ny tena mampalahelo dia zao ry zareo sady manao izy le resaka pisciculture ny mampiasa koa zareo inona misy ty engin flottant zay flottant zay vedety sy pédalo nefa normalement ny pédalo sy ny vedety reny dia misy hélice ary ny hélice dia manimba amin'ny fitaovana fitrandrahanay le izy ka eo zany mipetraka le olana hoe aiza ho aiza ny toeranay toerana tantsaha madinika manoloana an'izay zavatra zay. Fanofana ny toerana mandritra ny 7 taona nataon'ireo mpandraraha ireo amin'ny sarany 2 sy 1 hetsy ariary isam-bolana raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna ny Talatamaty. Sarany izay tokony nomena amin'ny malagasy teratany. Tsy nisy ny fampahafantarana teo anivon'ny commune Talatamaty, tsy nisy ihany koa ny fifampitoniana. Sary tamin'ny vaovao araka izany no nivoaka tamin'ity taona ity. Niova ary lasa ny commune Ambohidratrimo ny faritra rehetra amin'ny rano. Fa raha ohatra tokoa misy izay fanovana vaovao zay ka ny consulteny izay na tsony izay dia notifiena ara-dalàna izay rehefa avy eo ka nanaiky izay za mbola ampadolovina amin'ny mpanolotsaina nenay ireo mpanolotsaina vonona andinga izay zavatra ka rehefa hita hoe zao no atiny zao mahatsara azy zao no mety tsy mahatsara azy ka manaiky izay dia manaiky izay zavatra fa raha kotsaka hoe tikany tsy tikany tonga dia omena ohatr'izao zay dia mandata teraka izay tompo manoloana zay tompo dia tsy manaiky izay ary zay dia mamiraka tsara fa na izy izy ampandrarato hoe nagasy ary nanao an'izay dia toerinay satria zay mijery ny fiainan'ny vahoaka madinika ary be da be ny velona amin'io asa fanaovana jony io ka tsy manaiky an'izany zavatra zay ka dia mangataka zay miaraka amin'ny vava ny anesorana n'io toerana io amerenana aminay aloha zany ny toerana zay anay io faritra io any Talatamaty io
tsy misy araka izany na iza afaka manjony eto amin'ity rano ity intsony. Ho an'ireo izay te hanao izany kosa dia mila mandovola amin'ireo mpandraraha sinoa. Nisy ihany ny fanatonana ireo mpandraraha saingy tsy nahazo ombalina izany. Raha pitso araka izany no isy faneho-kevitry ny eo anivon'ny kominina Ambohidratrimo manoloana ity tranga ity. Antony iray tsy mitondra fampandosoana eny anivon'ny Fokontany ny tsy fisian'ny fiara-mientana amin'ny fandraisana ny andraikitra. Miena na tsy misy any komony dinika sy ny fifampiresahana eo anivon'ny Fokontany hoy ireo mpisehatra eny fotony eny. Fanatadiny miantona Andrianaivo. Ny olona tokony hitantana Fokontany amiko matahotra an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Ny mpandrosoana akory mahafantatra ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina, inona ny tena olana ny fiarahamonina, inona ny vahaolana mety mifandraika amin'ny olana izay hitan'ilay olona tokony hitondra ny Fokontany. Lehibe amin'ny Fokontany zany dia tokony men'ny etaetam-bahoaka. Dia ilay fitantanana Fokontany tokony hoe mangarahara zany mazava dia manao-petadrindra zany amin'ny volavoaka sy miditra bonne gouvernance zany. Izay ny fandraisan'ny olom-pirenena sy takiana amin'ireo tompon'andraikitra voalohany Fokontany eto amintsika. Fiainana milamina sy fiarahamonina mirindra raha fitinina. Ny zava-misy anefa tanàna maloto, tsy fandriam-pahalemana isaky ny kion-dalana, tsy fahafantarana izay fandeam-bola sy ny fitantanana ao amin'ny Fokontany. Ireo amin'ny ankapobeny no andavanandrom-piainan'ny mponina eto an-drenivohitra noho ny tsy fisian'ny fiaraha-mientana amin'ny fandraisana andraikitra mpandroso. Ho an'ny mpisehatra ifotony, ilaina ny hevitra sy ny safidim-bahoaka amin'ny fanolorana ny filoham-pokotany ho fampiarana ny fitsinjaram-pahifanantena izy sy isian'ny antenimera iny ifotony. Ny fomba fametrahana ny lehibean'ny Fokontany aloha voalohany indrindra mba hiainga ety anivon'ny vahoaka. Izay dia voafaritry ny didim-panjakana dia miandry an'izay zany isika amin'izao satria ny zosikevitra ireo dia fialasany anivon'ny ministeran'ny intérieur. Aorian'izay, mandeha ho azy ny fampandraisana andraikitra ny olom-pirenena rehefa misy ny fifampiresahana. Anisan'ny zava-misy mbola takiany olona ihany koa ny fangaraharaany eny anivon'ny Fokontany mba amporisihana azy ireo, mba hamparisika azy ireo indrindrindrindra handray an'izay andraikitra izay satria rehefa fantany zava-misy ao an-tanàna dia mora ho azy ny mandray andraikitra. Ary izay moa no voizin'ity tetikasa ity dia mba tonga ny pirenena tsirairay avy ho tena tokony andraikitra marina eo anivon'ny Fokontany. No tontosaina androany tetsy amin'ny CDA na ny Centre de Développement d'Adota-penaka ny atrikasa fanofanana sy fifanakaloza-kevitra amin'ireo filoha-pokotany sy voamera samihafa teo anivon'ny Fokontany manodidina ny renivohitra. Raha ny fanadihadiana natao, isan'ny mamparisarisa ny tompon'andraikitry ny Fokontany, ny akelin'ny tambo-karaman'izy ireo izay mbola ambany noho ny karama farany ambany eto amintsika. Maro isoso-kevitra naroson'ny olom-pirenena eny ifotony izay nanaovan'ny CDA fanadihadiana ary efa nalefa teny amin'ny ministeran'ny ady tany izany ary andrasam-baliny ankehitriny. Azo atao kosa ny mampandroso ny fiainam-pirenena miainga avy eny fotony amin'ny alalan'ny fanomezana tamberin'andraikitra ho an'ny vahoaka mitondra soa amin'ny fiarahamonina komoa izany ary mamerina ny malagasy amin'ny alalan'ny fifanomezan-tanana. Fanadihadiana Gaëtan Andriatsilavo. Famerenana ny kolotsaina sy ny kanto malagasy izay no tanjona amin'ny fanarenana ity tranom-pokon'olona eto Mandrosoa Ivato ity. Ohatra amin'izany ny vakodrazana ampiarahana amin'ny dihy sy ny sodina nalaza fahiny. Teto anie nisy fikambanana mpanao vakodrazana ohatran'izany fa dia taty aoriana moa dia ohatran'ny tsy dia nisy tsony nefa nananina misy fa be dia be mana-talenta ny teto. Nisy fikambanana mpitsokasodina teto, nisy fikambanana mpanao vakodrazana ohatran'izany mihitsy ny teto fa noho ny tsy fisian'le toerana zany dia nanjary petrapetraka. Mampandry zany nataonay teto fa tsy mpanao vakodrazana zavatra tsara aloha fa hatramina voazany aza moa dia malahelo daholo nefa tsisy azo atao. Tokony hiverina aloha izay mifandrin'ny ankizy izay tovitoviny rehetra eto dia maniry ny isian'ny fialamboly. Kanefa moa tsy nisy dia izao miandro ny fahavitany eo dia itao mipolopolopolo. Ny fokon'olona no nanao ny fangatahana no ireo tantara sy zava-tsony ainana tato anatin'ity efitrano lehibe ity. Mampifandray ny fiarahamonina, mampiala voly ary koa manamafy ny fihavanana, eo anivon'ny fiarahamonina ny fiaraha-mifaly sy mifety. Zava-dehibe ho an'ny mponina eto Mandrosoa sy ny manodidina araka izany, ny fanarenana indray ity tranom-pokon'olona ity. Zava-dehibe ho an'ny malagasy ihany koa amin'ny maha ivitoeran'ny kolotsaina azy. Ireo mpanao vakodrazana amin'ny fotoana tena hananganana an'ity toerana ity dia ho avy eo daholo satria maromaro izy atao anatin'ny commune ary indrindraindrindra eto amin'ity Fokontany Mandrosoa ity. Tokony ho saro-piaro vetsika amin'ny resaka vakoka malagasy. Tokony saro-piaro mihitsy satria
mamalagasy aloha iny tsy osiana resaka tsy mipepamalagasy tsika tompontsika fa tsy pindrana ary amin'izay lapin'izay a dia tokony voziny isanandro mihitsy zay mamalagasy zay ary ndreo vakoka isan-karazana. Ny tarina ny toerana no alalàna ny trano ary ho avaozina ny fotodrafitrasa. Ny kominina no mandray an-tanana ny fanamboarana. Volan'ny kominina madiodio izany hoy ny ben'ny tanàna. Ny volan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny etra hoy izy no ananganana fotodrafitrasa ho azy ireo. Ho vita vetivety zany izy ity ary ho fanomezana tombaovao ho an'ny mponina ato anatin'ity fokontany mandrosoa ivato ity ny antony nanaovana izao. Mety isy anontany hoe ohatrina teti-bola nanaovana an'izy io, teti-bola zany aloha mbola tsy voafaritra satria izay vola miditra ao amin'ny kominina dia ireny no alefa anodonana ny fotodrafitrasa, izany hoe ny etra alohan'ny olona dia hividianana fitaovana anaovana ny asa rehetrarehetra ato anatin'ity kominity ary mponina ato anatin'izany kominina izany no manatanteraka ny asa mifanometanana teo ireo asa marobe izay efa nataonay. Araka izany, azo atao ny mampivoatra sy mametraka fampandrosoana miainga avy ny fotony. Manatsara ny andavanandrom-piainan'ny mponina izany ary mamerina tsikelikely ihany koa ny kanto fahiny sy ny mahamalagasy ny malagasy izay mitady ho very amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ohatra iray entina milaza fa azo atao ny mampandroso ny firenena miainga avy ny fotony ity aseho ny kominina Ivato ity. Ny fanomezana ny tamberina ndraikitra ho an'ireo vahoaka izay nanome fahefana ny mpitondra. Nisokatra androany fivoriam-be fionan'ireo ben'ny tanàna aty amin'ny faritra ny ranomasimbe Indiana. Fionana natao moa anatsarana ny fomba fitantanana ireo tanàn-dehibe ka tafiditra ao anatin'izany moa ny commune Antananarivo renivohitra. Mbola maro ireo fanatsarana tokony ampiarina amin'ireo tanàn-dehibe eto Madagasikara no jerena. Tsy ny commune rehetra kosa nefa no ahazo izay tombony amin'izay fanatsarana izay araka ny fanazavana. Voakasika mety tsy voakasika daholo satria araka ny teneniko hoe statut voaka rehefa avy eo. Dia ny statut zany mety hamaritra hoe commune ohatran'izao, manana mponina ohatran'izao, manana zavatra ohatran'izao. Fa treto aloha zany dia mipetraka iny hoe ny vondrom-paritra sy ny tanàn-dehibe. Dia azo antoka fa mety tsy commune rehetra mety Madagasikara koa fa mety commune sasany ihany. Kanefa tsy misakana izay ny karazana fiara-miasa izay tokony hitan'ireo commune sasany indrindrindrindra fotoan-dehibe ilay amin'ny herintaona zany mikasika ny assise ny coopération décentralisée tena resabe. Lafim-baovao hafa kosa indray dia madiva ifarana ny fehim-potoana anavaozana ny permis de conduire ho biométrique. Lava reny araka izany ny filaharana velotaraina ireo mpamily miezaka anatsara ny fomba fiasa kosa ny avy ao nivon'ny tompon'andraikitra. Fanadadiny narindra rendrano manana. Tsy mety nampitafy avaratra ho any fitarainan'ny olony vahoaka. Azonao na hitaraina tany iny na raha hoe ao ny bianco ao ny io moa zany hoe zay ny lalàna dia arahana zay lalàna zay fa le hoe mialohan'ny anaovana zavatra anankiray zany tokony mba atao milamina tsara ny organisation mba tsy hampisy zavatra ohatra zao. Efa vany amazo zao efa tamin'ny 4 maraina zao mbola aty amin'ny 4 kilometra izy 200 kilometra 200 metra ngamba. Sady misy risoriso be eo. Ny aparitaka tena izy satria raha ny fotoana lany teto zao ny 2 andro lany teto maly androany. Dia sy maro dia tsy maninona fa samy miaritra eto daholo ny rehetra. Tsy fotsiny miaritra eto zao na firy zao rehefa tsy tapitra izy dia efa mody ndraiky. Fomba fiasan'ilay olona ato no atao mifanaraka amin'ilay zavatra takin'ilay fanjakana. Ohatrany hoe ny guichet ato zao anankiroa nefa ny olona 600 personnes plus dia mba tsara zany raha ohatrany hoe guichet 20 ohatra. Misy 200 mividianako an'ity tanana laketo satria tezitra dia mifamaly teo tamin'ny maraina 200. Le izy nefa 5000 satria nisy an'ilay taratasy kely iny ka ilay izy anarana ihany no apetaka eto. Inona moa problème raha maninona raha efa 100 ngeny alainao amin'izany vidina chemise tsy problème na faravaratsy nefa nytenenao tamena manjery hoe mitondra chemise rehefa katy dia tily lokony zany maintsomaintso. Ampany fitarainana izay voalazan'ireo mpamily milahatra manomboka amin'ny 3 maraina anavao ny permis biométrique izany. Olana eo amin'ny fomba fiasa sy kolikoly izay manjaka no miverina trany.
manoloana izany olona iray no fantatra fa efa niditra amponja 5 volana latsa izay. Maro amin'ireo mpamily no mivezivezy no ireo antota taratasy ilaina ao anatin'izany. Mitaraina manoloana ny falaviran'ny lalana misy azy ireo ireo mpamily ary ny fivezivezena sy ny fandaniana miandry azy ireo ao anatin'izany. Misy zany ireo olona avy any amin'ny province avy any amin'ny faritany dia mipetraka eto Antananarivo izy fa manana permis avy any amin'ny faritany avy any amin'ny province zany. Dia tsy voatery izy mandeha any amin'ilay faritany nanaovany an'ilay permis de conduire fa manatona any amin'ny ministèren'ny atany sy ny fanaparam-pahefana amin'ny direction ny administration territoriale. Aoka re mba ianareo tompony mihitsy no manatitra ny dossier ato amin'ny guichet unique. Zay tsara marina fa amin'ny guichet unique amin'ny faritany ihany no fandraisana dossier. Tsara marina koa fa ny mpiasa centre immatriculateur zany dia manao badge daholo. Ny tompony isan'ireo mpilahatra tao anatin'ny 2 volana izao. Mandidina ny 500 izy ireo tamin'ny volana Oktobra ao anatin'ny 4 andro dia mihoatra 450 izy ireo ankehitriny. Ny tombo 12 andro taoriana izay ihany koa ny fahavitan'ny permis biometrika sy ny carte grise raha 5 andro izany teo aloha. Fa azon-dalana mitondra fiarakodia osika misy 100 no fantatra fa sandoka nandritra ny fanaovana ny fahazon-dalana taratasy. Ny base de données ny ato amin'ny centre immatriculateur fotsiny jerena anisan'ny permis dia mahatratra any amin'ny 5 alina sy 3 hetsy anoany le izy ihany ny vinavina. Nefa zany sika zao ny voaova eo amin'ny 5.90 isan-jato 65% io zany ny vita. Zany hoe 35% zany mbola ohatra tsara. Dia zay moa fananao fangatahana hoe mba hanemorana an'le izy na resaka ny carte grise efa madivy farana sady ny le lalana TBG amin'izao fotoana zao satria sika zany zao efa 9500 zany hoe eo amin'ny 500 voiture zany sy dia tapitra indray hivalona indray ny TBG. Andrasana ny vokatry ny ezaka ataony tompona andraikitra mahalona ny filarambe tsikaritra hatrizay. Ilaina hatrany ny fiparitahana n'ireo fepetra sy antota taratasy takiana amin'ny fanavozana ny permis biometrika sy ny carte grise raha ny fitarainan'ireo mpamily. Mitaky ny mangarahara hatrany izy ireo ary ny fanatsarana ny fomba fiasa ataon'ireo tompona andraikitra, indrindra ny fitsinjaram-pahefana any amin'ny faritra toan'ny Vakinankaratra, Bongrava sy Itasy. Ia miafatrany ny fitoanan'ny fifamoivoizana amin'ity volana Desambra ity araka ny fanadadiana no tanterahany agence capsule izay miara-miasa moa amin'ny Cool TV FM. Ny 470 ireo izay nanontaniana moa ny laza fa sarotra ho an'ny fitondrana ny analan'izay fitoanan'ny fifamoivoizana izay indrindra moa amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fety izao. Miantarandrianavo. Herinandro vitsivitsy mialohan'ny fety, hita taratra sady ny fitoanan'ny fifamoivoizana amin'ny toerana sasany eto an-drenivohitra. Nanatanteraka fanadihadiana mikasika ny fanalana ny fitoanan'ny fifamoivoizana amin'ity volana Desambra ity ny agence capsule izay miara-miasa amin'ny Cool TV ny 7 sy 30 ny volana Novambra lasa teo. Fanontaniana iray mitovy no napetraka tamin'ny olona miisa 700 mihoatra ny 12 taona. Taorian'izay no nahitana fa ny 470 isan-jato ny nanontaniana no milaza fa ia-mafy hatrany ny fitoanan'ny fifamoivoizana tahaka ny isan-taona. Tokony hanao hetsika lehibe sy goavana ny mpitondra andaminana ny fifamoivoizana amin'ny andro fety araka ny nambaran'ny 430 isan-jaton'ireo olona nanontaniana. Ny 20 isan-jato ambiny kosa milaza fa tokony hisy deny izao ny fanentanana ny amin'ny mpamily hanaja ny fitsipika amin'ny feny fifamoivoizana. Raha ny zava-misy eto amintsika ankehitriny, mbola sarotra no manala ny fitoanan'ny fifamoivoizana. Fampiarana ny lalàna no ataon'ny anivon'ny commune urbaine Antananarivo manoloana izany araka ny fanazavana. Kejaina ny entana mandeha sarety. Ho hitanareo miandalana ny fikejana izany entana izany. Fa tsy mety ary tsy tokony hisy sarety tsony eto Antananarivo. Mandeha miandalana io. Zay tratra aloha dia tratra. Rehefa tratra izy dia mankany mandeha foreza ilay fiarakodia. Ohatran'izany koa ireo mpitatitra fiarakodia. Apetrahany amin'ny tokony ho izy ny fiarakodia ianareo. Miezaka ny commune urbaine Antananarivo mametraka parking. Le parking efa tsy natao an'olo-tokana tsony fa natao an'ny daholobe fa mandoa vola. Efa mahazatra no maheno ny fifanenjehana isan'andro ataon'ny mpivarotra amoron-dalana sy ny fivondronana. Vahaolana azo tsapain-tanana no ilain'ny vahoaka araka izany. Raha tsaivina, isan'ny mahatonga ny fitoanan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo ny fahateren'ny lalana. Ny fandehanan'ny sarety an-dalambe amin'ny andro atoandro. Etsy ankilany efa nisy ny teti-bolana tokana ampihenanan'ny fitoanan'ny fifamoivoizana mialohan'ny taona 2000. Saingy navadika nampiasaina tamin'ny tetikasa hafa izany raha nambarany teo anivon'ny commune hatrany.
Manameloko tanteraka ny firaisana tsikomakomban'ny zandary amin'ny mpanao ratsy ny mpanao gazety iray manoloana ny tranga izay niatra taminy moa. Zandary iray tamin'ireo voapanga moa no tafiditra tao anatin'ity tranga ity fanadadiana. Taorian'ny fiakaran'ny raralatra Mazda ny mpanao gazety teny amin'ny fitsarana ny alatsinainy 5 desambra lasa teo. Niditra ponjafonja maika ireo tomponantoka tamin'izany asa ratsy izany. Zandary adjudant iray, CP anaparaky Soavinandriana, ny iray amin'izy ireo. Tafiditra ao ihany koa ny mpiambina ny garage nisy ilay fiara izay tsy hita hatramin'izao. Tsy tandrokaro ny voziny sy mpiaro ny vahoaka intsony ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao raha nambaran'ity mpanao gazety ity. Ny zavatra tena nampalaelo tamin'ity zavatra ity zany dia ny zandary araka ny lalàna zandary dia natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Teto nefa sady tsy niaro ny vahoaka izy tsy niaro ny fananany dia izay zany tena nampalaelo be anay ary izay koa ny anisany tena nanosika anay hoe aleo izy ity apetraka eo ampelantanan'ny fanjakana zany amin'ny alalan'ny tribunal moa zany dia ny tribunal no mitsara azy. Efa nomanina mialoha ity halatra ity raha ny fanazavana voaray. Ny 14 oktobra lasa teo ity zandary ity sy ny namany no niray tsikombakomba tamin'ny mpiambina moka ilay fiara Mazda tao Feno Rivo ary efa vonona ny laharana solo azy. Efa nisy roala kosa miaraka amin'ny solika. Voalaza fa hividy ilay niandro tany Ambatomravavy. Na iahiny zandary taorian'izay izy ireo ka ny tanana saingina fotsitra ilay CB Soavinandriana. Ny fanadihadiana no namoaka fa tomponantoka izy ireo ka natonga ny fiakarana fitsarana hatreny amin'ny juge d'instruction ary nampigadra azy ireo. Vaovao any amin'ny faritra kosa indray dia nanatanteraka fihetsiketsehana ireo mpianatra any Ambatondrazaka omaly. Fanairana ny tompon'andraikitra noho ny fakana ny toeram-pianarana izy ireo moa nanomboka ny alahady lasa teo. Nisy ny fidirana antsokosoko raha ny voalaza ny mpianatra tamin'ny fotoana io ary nahina moa nisy ny fifandonana lama nefa izany tamin'ny akabeany ary mitohy amin'izao fihetsikesehana izao ny mpianatra. Araka izany ary dia miandry ny fandraisana andraikitra ireo tompon'andraikitra ireo mpianatra eny anivon'ny université any an-toerana any. Lafim-baovao hafa kosa indray dia efa hita eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fanorenana miaro ny tontolo iainana akora avy eto an-toerana avokoa moa no ampiasaina amin'izany. Fanadadiany Mioramanitra. Tanimanga, vato maro isan-karazany, bambo, ireo no isan'ny akora fototra ampiasaina amin'ny fanorenana trano na fototra avitrasa miaro sy mikajy ny tontolo iainana. Orinasa tsy miankana aloha hatreto no misehatra amin'ity lafin'ity. Vokatra vita an-toerana ihany no ahodina ary tombontsoa maro no azo avy amin'izany. Ny matière première ampiasaina rehetra amin'io matière première eto Madagasikara daholo toy ny hazo bambo ohatra dia ny terre cuite sy ny argile dia ny pierre semi précieuse toy ny quartz sy granite. Tombontsoa azo avy amin'io dia resaka économie d'énergie. Manana ny toerany manokana i Madagasikara raha eo amin'ny akora fototra ny jerena. Anjaran'ireo mpandrararaka izany no mampafantatra ny vokatra avy eto an-toerana. Satria matière première Madagasikara no ampiasaina dia mba hanandratra mba hampafantatra ny arenan'ny malagasy zany à l'international izahay. Betsaka aloha ny vahiny intéressé amin'ilay izy satria raha ny any ivelany manokana dia vao ohatra hoe miresaka fotsiny tsika hoe bambo de Madagascar dia efa tsara qualité ilay izy aminazy. Raha ny argile ny Madagascar fotsiny koa no raisiko dia tsara kokoa ny qualité any Andoui vita amin'ny argile antsika satria 100% tsy mifangaro iny dia izay dia efa resaka qualité zany dia efa mampiavaka antsika. Miankina amin'ny eto manana amin'ny ankapobeny ny ahafahana manorina. Ny olona rehetra samy afaka manangana araka izay fahafahany avokoa. Akora vita toerana ihany koa no ampiasaina ka tokony ho takatry ny fahefa-mividin'ny malagasy zany. Mihinana omby manodidina ny 500 isa isan'andro ny mponina eto Antananarivo renivohitra araka ny fanadihadiana natao. Mampirongatra ny alatrombo sy ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny tontolo ambanivohitra moa izay filana izay. Fanadihadiana avy hatrany. Omby manodidina ny 500 isan'andro ny vonoina amatsiana ny tsena eto Antananarivo renivohitra araka ny antotanisa navoakany avy eo amin'ny tranobe ny tantsaha. Antotanisa izay efa tafiakatra ambony ihany araka ny fanadihadiana natao. Antony mampirongatra ny asan-dahalo sy ny alatromby nefa ny fisian'io tranga io. Raha ny fantatra manodidina ny ray hetsy ny karaman'ny dahalo amin'ny omby iray raha amidy ray tapitrisa zany rehefa tonga eto Antananarivo renivohitra. Fa olana amin'ny alatromby ny fampihenan'ny vahoaka an'Antananarivo renivohitra ny fihinanany omby araka ny fanazavana. Ny hena hanin'ny vahoaka eto Antananarivo anie mahatonga ny olona hangalatra any aminay ny Soamandidy hatrany Revatanana hatrany Ambalavao sy ny sisa. Raha ohatra ny olona eto
mahafoy tena sy mihinana hena natao koa raha ivonana fotsiny ty aza dia mijanona ny hala tany aminay tena izany mangamba natao koa adifitra mbola lavitra be zany satria omby eo amin'ny ataoko hoe 200 ka hatramin'ny 500 isan'andro ny fianina eto Antananarivo tsy avy any asimo rery zany fa misy avy any andrefana misy avy any avaratra andrefana avy Soamandidy ohatra avy any Amaditanana ohatra fa misy koa avy any Andalavao sy Federation sy any asimo lavitra be any ka izay akoatr'izay dia miampy an'izay ny omby izay alefa ondrana any ivelany miampy ireo dia mitarika ny olona ny tanora sasany hangalatra. Tsy mitsampy tombo amin'izao fotoana izao ny alatromby indrindra fa any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy. Antony nananganana ny dina sy ny hanamafisana ny fiarovan-tena ny Fianarantsoa amin'izao fotoana izao. Naraka ny lalàna atao amin'izany petrany lalàna io dia misy dina petraka. Dina io zany dia mila atakavan'ny fitsarana ary ataoko hoe processus lava be sy sarotra be tonga amin'izay satria roa taona zahay raha roa taona mahery efa nahavita an'izay niaraka tamin'ny mpitondra tao an-toerana niaraka tamin'ny fokon'olona. Araky ny taremarika azo avy amin'ny ministera ny taona 2024 omby manodidina ny 4 no voaisa tany amin'ny faritra Matsiatra Ambony. Amin'izao fotoana izao anefa azo lazaina fa manomboka lany tamingana ireo omby ireo araky ny fanadihadiana natao. Mitohy hatrany ny fanondranana mankany ivelany. Ahina araka izany ny alany tamingana ny omby eto Madagasikara. Totoso Sandrone kosa ny fanaovan-tsonina ataon'ny Tekno sy ny Otif Tana mba hanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny Rotota. Tolotra miavaka moa miandry an'ireo mpanjifa manomboka anio izay tateriny narindra ny manana. Tsy manadina an'ireo mpanjifa ny teknomobila amin'izao farany taona izao mba ahafahana mandingana ny taona vaovao ao anatin'ny ika farany sy fatikisana hatrany. Nanamafy ny fiara-miasa amin'ny mpiara-miombonandika aminy ny tompona ndraikitry ny onivon'ny teknomobila. Tolotra iarana amin'ny Otif Tana izay ahafahan'ireo mpanjifa mandotsy kelikely mandritra ny enim-bolana ny vidin'ny finday iray izay ahitana karazana 500. Ohatra ka handotsy kelikely le telefônina mandritra ny enim-bolana aty amin'ny Otif Tana dia alaina any amin'ny teknomobila zany ilay finday tsy misy an'izay zanabory zay zany hoe ny vidiny dia ny vidiny tsy miova ihany izay vidiny hitanareo eny amin'ny botika rehetrarehetra manerana ny teknomobila zany dia iny ihany ny vidiny ary tsy misy intérêt zay fandoavana azy zay mandritra ny enim-bolana. Zay zany le fiara-miasa anay mba ahafahan'ireo mpanjifa zany miaina tsara anatin'le tolotra sy mahazo tsara le tolotra izay omen'ny teknomobila iarahanay miasa amin'ny Otif Tana. Eo ihany koa moa fa tsy vitan'izay ihany fa misy ny rehefa mahazo ny finday io ny mpanjifa dia efa misy connexion avy hatrany izy io efa misy puce izay fiara-miasa iarahanay amin'ny Airtel Madagasikara. Fanamorana ny fahazona finday amin'izao katiky ny fety izao ho an'ny mpanjifa no tanjona iombonan'ireo tompona ndraikitra. Any fepetra-tokana ahazona ireo finday avy amin'ny teknomobila ny fanatevenan-daharana an'ireo mpikambana miisa 9 sy 10 manerana ny Nosy ao amin'ny Otif Tana. Fepetra takina zany dia mitondra saritapaka 3 dia photocopie karapanondro dia fanamarina mpananana. Zay zany ny dossier ilaina. Anakifatra eto Antananarivo no miara-miasa amintsika amin'ity tolotra ity dia ny agence tambatra ilay mifaritra avaratra iny eo ihany koa ny agence vonjy eo Mavoky sy Besarety sy Andravoanginy dia ny agence Farimbotso 67 atao madinika sy ny faritra rehetrarehetra iny ary ny agence fanavotana ny faritra Ito sy Andoharanofotsy sy manodidina izy ity ary ny atetanay dia iarahantsika malala moa fa ny Otif Tana efa manomboka efa mivelatra be rehefa manana mpanjifa tena maro dia maro eto Analamanga zany ny rarinay dia ivelatra hatrany manerana Madagasikara mihitsy moa izy ity satria iarahantsika malala fa ny vidim-piainana amin'izao efa somary sarotrarotra ihany ka manamora zany le fiaraha-miasa anay mba ahafahan'ireo mpanjifa ireo zany mandoa an'le telefônina alotsy kelikely anatin'ny enim-bolana. Misy karazan-droa ireo mpanjifa ireo, misy nefa membre ny Otif, misy mbola tsy membre. Ny mbola tsy membre zany dia miditra membre anatin'ny Otif. Ny efa membre zany dia efa manana document izy dia juste mameno misy fisy fenony ao mombamomba anazy dia afaka avy hatrany izy rehefa mahazo ka valideny ao amin'ny Otif Tana zany hoe mipetraka tsara daholo ireo atota taratasindreo dia afaka maka avy hatrany izy ny telefônina any amin'ny teknomobila be au risque. Miisa 4 ireo masovo afaka tonona amin'izao fanombohan'ny fiara-miasa izao.
Mbola hihitatra ny fiara-miasa eo amin'ny teknomobila sy ny odivi-tanà raha ny voalazan'ny tompona andraikitra androany. Notanterana androany ihany koa ny fanaovan-tsony teo amin'ny tompona andraikitra anivon'ny teknomobila sy ny odivi-tanà. Notokanana androany kosa ny trano fiofanana natokana ho an'ny zazavavy eny amin'ny akany avoko eny faravohatra. Trano fiofanana ara-teknôlôjika vokatry ny tetikasa Jeune Chambre Internationale moa eto Antananarivo izany. Fanadidiny Mioramanitra. Trano fiofanana amin'ny informatika no natolotry ny Jeune Chambre Internationale eto Antananarivo ho an'ny ankany avoko. Trano fiofanana tafiditra anatin'ny tetikasa zazavavy hianatra. Zazavavy maro araka izany no azo tombony amin'ity trano fiofanana vaovao ity. Manana ny fomba fiasany manokana ireo avy amin'ny GCI, fomba fiasa entina manatanteraka ny tetikasa tahaka izao. Zazavavy hianatra zany dia hoentina hanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo tovovavy ny fikarakarana teknôlôjia ary ao anatin'izay nefany dia misy ny fandaharana asa sy ny fampiofanana rehetra zany manodidina an'izay. Ny GCI zany no tena mitarika ny tetikasa izay namolavolan'ny tetikasa ary nitady an'ireo mpiara-minombona antoka rehetra ahafahana manatanteraka n'ilay tetikasa. Tsara marihany moa fa ao amin'ny GCI dia izay mihitsy no fomba fiasa hoe manomboka amin'ny aotra ariary zany ny fanombohana tetikasa fa le vina sy le risim-pony tanora zay zany tena ahafahana manatanteraka tetikasa dia izay hoe fiara-miasa amin'ny rehetra hatramin'ny fampiofanana ato zany zao dia ohatra hoe fikambanana tovovavy izay mpikirakira teknôlôjia avo lenta zao ny hanao an'ilay fampiofanana ato. Ireo zazavavy ny sedra olana avy amin'ny fiarahamonina no raisina an-tanany eto amin'ny akany. Fanampiana amin'ny lafiny rehetra no azon'izy ireo amin'izany. Fampivoarana ireo vehivavy tezainao amin'ny akany hatrany ny tanjona amin'izao tetikasa izao. Tena mahazava-dehibe anazy zany ireo zany ankizy misy avy any ambanivohitra be tsy mba mahafantatra akory misy zany atao hoe ordinateur zany. Dia zava-dehibe zany izy mba maharaka ny zava-misy dia manaitra ny ao amin'ny sainy ihany koa zay mba hiroso tsara zany hoe kay misy zavatra ohatr'izao dia za koa manana fahafahana afaka mianatra an'izay. Izay zany zava-dehibe. Misy koa zany ankizy efa mianatra raha teo dia mianatra informatika sy ny sisa aloha zany ny ankizy lasa te amin'ny akany dia nisy zavatra nanjoana azy izay tena fa herisetra amin'ny 7 isanjato. Tena mampalahelo zany fa amin'ny ankizy zany tsisy mpiaro matetika eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny zavatra ohatr'izany satria matahotra ilay ankizy rehefa miteny dia lehibe foana manamarina. Dia ny toerana ohatr'izao zany mba ahafahana miteny dia rehefa miteny izy dia afaka ny alahelona, rehefa afaka ny alahelona dia afaka miroso izy amin'ny fiainana satria ny rehetrarehetra dia afaka ho tafita daholo. Mitohy hatrany ny tetikasa fanasoavana ataon'ny GCI eto Antananarivo. GCI isan'ireo fikambanana efa mivelatra raha eto Madagasikara no jerena. Etsika maro araka izany no mbola izy araka ny fanadihadiana natao. Tolotra mifanaraka amin'ny ilain'ny mpanjifa sy ilain'ny mpankafy fiara sy moto moa no entin'ny eo anivon'ny CT Motors any amin'ny salon de l'automoto andiany voalohany amin'ity taona 2024 ity. Fanomezana fahafampo ireo mpanjifa moa ny tanjona amin'izany. Fanadadiny Mikael Armarola. Motor Show Salon de l'Automoto à Madagascar, première édition 2016. Etsika iray ahafahan'ny mpivarotra fiara rehetra mampiseho ny marika mampiavaka azy amin'ny mpanjifa rehetra. Ho an'ny CT Motors manokana misy ny marika omena lanja manokana amin'ity etsika ity. Ohatra amin'izany ny marika Gretol M4 izay manana ny fandaniana ambany eo amin'ny carburant. Eo ihany koa ny Sangyong Tivoli izay efa manana ny toerany ao Eropa sy ny maro samihafa. Tombony ho an'ireo mpanjifa araka izany ny misafidy izay fiara mety aminy. C'est l'occasion idéale pour nous. Tombony ho an'ny mpivarotra fiara rehetra na amin'ity taona ity na amin'ny taona ho avy. Eo ihany koa ny tombony amin'ny mpividy izay ahafahan'izy ireo mividy ny fiara amin'ny toerana iray ho an'ireo modely misy amin'ny safidy maro. Pour faire le meilleur choix possible en voiture. Ny marika amin'ny fanandrify amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena no entin'ny CT Motors amin'ity etsika ity. Hoiatrany ny tale général ny CT Motors. Mifanaraka amin'ny fandaniana ilain'ny mpanjifa ihany koa ho entin'ity orinasa ity amin'ny etsika Salon de l'Automoto andiany voalohany ity.
Alors CT Motors raha ho an'ny CT Motors manokana ohatra dia tonga mitondra ny marika izay mifanaraka amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena. Isan'ny marika hoentinay ohatra ny Guitwal, Aval sy ny Songyong, fiara izay manana ny maha izy azy izany amin'ny fandehanana eny amin'ny lalana na ihany koa vidiny. Et à portée de tous les budgets, je dirais. Araka izany, eny amin'ny parc des expositions Forelo Expo no ifampitona ny mpakafy fiara sy moto rehetra ny fahavalo ny volana Desambra hatramin'ny faha 11 ny volana Desambra ho avy zao. Isan'ireo anana anjara toerana amin'izany ny marika fiara toy ny koreana, frantsay, rosiana, marika sinoa ary ny marika québécoise. Izay vadiantsika vaovao iraisam-pirenena dia toto-saina io maraina io ny filan-kevitry ny ministra voalohany izay nitarihany Bernard Cazeneuve any Frantsa any. Manuel Valls kosa dia manohy ny lalany hatrany fanadidina eo amin'ny sarany France 24. Omaly no totosan'ny fifamindrapa-ifana teo amin'ny Manuel Valls sy Bernard Cazeneuve. Manuel Valls izay misipika ity farany io namana androany maraina no fantatra fa nandray izay asa maha-praiminisitra izay Cazeneuve. Ny talata teo no voatendry ny François Hollande ho praiminisitra. Bruno Le Roux kosa no misolo toerana azy eo amin'ny toerany ministra ny atitany. Ny talata zao kosa andrasana ny discours de politique générale ataon'ity praiminisitra vaovao ity. Etsy ankilany Emmanuel Valls manon lalany amin'izay fandresena amin'ny primaire izay miantso amin'ny fivondrona ny vondrona sosialista. Ho an'ny François Hollande kosa indray manon ny asa mahafiloam-pirenena azy izy ho an'ny Marseille atoato hiady amin'ny vondrona islamika. Tontosy io marany io araka izany ny filan-kevitry ny ministra voalohany ho tarihany Bernard Cazeneuve any Frantsa. Manuel Valls kosa manon lalany ny tanjona ditokana ihany andresy amin'ny fividianana ary tondra avo ny vondrona ankavy. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao misongadina tamin'ity alina ity tsomenan'ny Madagasikara manontolo ny fitantanana ny vola amin'ny tetina $10 miliarda izay azo moa tao aorian'ny conférence des bailleurs araka ny fanazavan'ny filoham-pirenena tamin'ity androany ity. Tsy tokony olona tendren'ny filohan'ny Republika no apetraka anao izany fampihavanam-pirenena izany ho kosa ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Adzo Andriananarivelo. Ary farany moa dia madiva ifarana ny fepitaona anavoazana ny permis de conduire ou biométrique. Lava reny araka izany ny filaharana. Dia izay mamarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tenako mame fotoananao amin'ny manaraka indray soava mihoana daholo tompoko. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, Nanulchanoto, Nifapalalambovo. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Nifapalalambovo niarahano tamini Socavitre. Narainao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Castel. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Narainao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Vaoline. Vaoline. Sady manitra. Vaoline. Mora sady mandaitra. Junta tua viagem. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Bonjour. Juantsika jiaby. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.